de tamin'ny 2002 am'izay nanomboka tafahitsoka anatin'ny lavaka lalina ny Air Madagascar. De niala moa ny amin'i Ratsiraka de lasa tany ivelany tany ny ekipany de tany nanao an'izay mise à mort programmé resahako anareo izay. Teto an-toerana nommé administrateur délégué tamin'izany fotoana izany Roland Ranjatoel, zany hoe miresatsika zany izay historika rehetra izay voatery ataontsika hoe ny anisan'ny politika napetrany de ny fanarahana tamin'ireny le compagnie low cost kely reny de affecté tany amina toerana voatokana ho an'ireny compagnie kelikely reny zany na charter ozy ny filazantsika azy de tany amin'ny terminal F zay anisan'ny ohatrany hoe kely sady ratsiratsy zany ny antsona ny fiaramanitsika tany paritany. Fa ny zavatra mba tsara kosa moa de ny hoe ny mpandeha ny Air Mad zany no le hoe fierté nationale angamba de mbola ny toy nandeha tamin'ny Air Madagascar ihany zany. De ny zavatra nisy am'izay tonga zany ny fitondrana Marc Ravalomanana de ny zavatra natao tamin'izay fotoana izay de nesoriny ny Air Madagascar nesoriny ny administrateur délégué de lasa am'izay ny fampidirana andreo teratany allemand. Hitatsika am'izany fa le mpitondra rehetra zay nifanesy teo dia ny kasa hamotika tamin'ny samy responsable daholo zany ny fampiterana tsikelikely ny compagnie Air Madagascar io. Tonga indray Marc Ravalomanana de ny zavatra nataony zay natonga ny fitokoana ny mpiasan'ny Air Mad mihitsy tamin'izany fotoana izany de nampidirana andreo allemand tao anatin'ny Lufthansa Consulting izay nifanesesy tao ny fampidirana ny français ho directeur commercial, ny fampidirana ny tale général allemand raha tadiditsika de le hoe Klaus Auschwitz tamin'izay fotoana izay tadidinareo fa nalaza ny anarany zany tamin'ny Marc Ravalomanana nitondry nahatonga ny grève ny mpiasan'ny Air Mad raha zany satria tsy zaka ny mpiasan'ny Air Mad amin'le hoe ampim-pirenena zany le hoe hanomezana ny vahiny an'le compagnie nodimbiasan'ny allemand anankiray Berent Bernheim raha tsy diso ako ny anaran'ilay DG tamin'izany fotoana izany taoriana nga Klaus Auschwitz izay nangatahany mpiasa ny fanesoana anazy de mazava ho azy fa natonga le grève ny mpiasan'ny Air Madagascar tsisy nandeha tamin'izay loany ny zavatra nataondreo allemand reo rehefa nitantana ny Air Madagascar. Nefa rano tamin'izany raha tadiditsika de ny fifanolanana tamin'ny ministra Bodizaza Pierrot tamin'izany ministra ny transport Bodizaza Pierrot momba ny fanalana an'ireo vahin'ireo de nisy moa izay grève izay raha tadiditsika tsara le nahaizany Marc Ravalomanana vava tany amin'ny 2004 tany de grève be mpiasan'ny Air Mad de nandeha tany Antsirabe Marc Ravalomanana tamin'izany mbola nga Davidson Andriampahany no ministre ny finance raha tadiditsika mety mbola kelikely ny sasany tamintsika tsy natadidy an'izany fa zahay efa mpanao gazety natadidy mihitsy ny vavan'ny Marc Ravalomanana tamin'izany hoe io tsy maintsy allemand io contrat de gestion ny anaran'le izy tamin'izany fotoana izany nomena Lufthansa Consulting zay tamin'izany izy le manao an'le hoe izy tsy mila makanevitry mpiasa zany fa izy malala ny maso de tamin'izany fotoana izany izy le hoe zay migrève tonga de tapako ny karamany anaovan'ny Marc Ravalomanana menace miainga ary Antsirabe ary mpiasan'ny Air Mad tamin'izany fotoana izany fa ny tenir tête n'izay diktaty ny Marc Ravalomanana izay ny mpiasa de tonga tamin'ny fanalana andreo vahin'ireo de migasindray zany no nitantana rehefa aveo. Fa tetsekilan'izay tao anatiny zavatra mbola mifamafo ny firenena tao anatina krizy mivoaka ny krizy moa plutôt zany mbola tsy niarina ny toe-karena nandeha nividy Air Force One indray ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany fa ny équipage ny Air Madagascar rehetra no nalainy sy nampiasainy tamin'izay fotoana izay. Ny entretien ny avion ny Air Madagascar ny antoko de be ny trosa tsy voalohan'ny présidence satria raha nisy tia nandeha tany ivelany koa de Marc Ravalomanana nandeha tamin'iny Air Force One iny hatramin'ny nazahoany an'iny moa zay heveriny hoe kilalaoany mihitsy zany de mandeha any ivelany foana izy fa rehefa mandeha any ivelany ohatran'io so de heverinareo hoe gratuit na maimaimpona fa miantokainga ny Air Madagascar ny équipage de dikan'izay zany ny équipage ny Air Madagascar nalefa tany ny fiantohana ny entretien sy ny sisa de ny Air Madagascar de be ny trosa tsy voalohan'ny présidence tamin'izany fa ohatran'ny netohan'ny Air Madagascar de niretany teo zany ny équipage na ny mécanicien na ny agent de navigation moa filazantsika an'izany zay nikirakira sy manomana sy manaraka ihany koa ny vol ny filohan'ny république Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany de bloqué tsy mahazo mihetsika immobilisé tany daholo de mazava ho azy fa nanakorotana ny organisation zany ary de nifampidipiditra tao moa zany ny compte ny présidence ny compte ny Air Madagascar de tsisy fantatra intsony ny fandehany de mazava ho azy fa
tsy maintsy ny Air Madagascar ny voa rehefa amitrangan-javatra takan'izany fa tsisy hoe matiantoka ny présidence mampiasa zany maimaimpona sy mi-exploiter an'le Air Madagascar lasa ohatrany hoe karazana vachalet zany le Air Madagascar ambinitsy 1900 nataony mpitondra azy nga vitan'izany fa niditra indray fifidianan'ny Marc Ravalomanana ny force one faharoa teo zany le force one voalohany efa azo lazaina fa nanomboka namono tsy hoe nanomboka fa nanoy an'le famonoana tsikelikely an'le Armada niditra indray ny Air Force One faharoa tamin'izany fotoana izany de tadiditsika tsara ny tantara tamin'izany fotoana izany ny média internationaux namoaka an'ity fa tsy lalatsina akory na hoe isika namorana fa navoaka ny média internationaux hoe ny Force One 2 nividin'ny Marc Ravalomanana iny 38 millions de dollars ny tena vidiny 38 millions de dollars fa tamin'ny caisse-mpanjakana de namoahany Marc Ravalomanana 60 millions de dollars izay mbola baraingo amintsika nakaizany différence n'izany tany aposiny ve tamin'izany fotoana izany fa ntaty-ariana le hoe 38 millions de dollars ny vidanana an'io fiaramanidina io de mbola narenesana hoe cadeau any ny vidin'le tamin'izany moa varonina angamba na Daewoo Corporation zafa Daewoo Corporation le saika ivarotany an'le tany 1,300,000 hectares tamin'izany fotoana izany tadidinareo de io Daewoo Corporation io no nividy ho azy zany 38 millions de dollars an'ilay fiaramanidina Air Force 2 zany hoe Air Force One to moa ny atsika fa le izy ny raha tena tokony Air Force 2 Air Force One zany le voalohany de Air Force 2 fa tsika moa somary bizarre zay tsika gasy de ataotsika Air Force One faharoa le izy de 60 millions de dollars ny déclarena navoaka tamin'ny kitapom-bola niaro zany de navoaka tamin'ny port tany Tamatave zany fa tsy nalohan'ny firenena voly zany ny tena marina mbola tokony tribunal ny tantara daholo zany 60 millions de dollars resatsika izany fa efa nandeha foana zany resaka izany fa ny zavatra hita de zao nanapa-kevitra ary Marc Ravalomanana hoe omena any Air Madagascar le Air Force One voalohany zany le fiaramanidina vidin'ny voalohany tamin'ny voanivoaka crise iny tsika tamin'ny 2002 tamin'ny fin 2002 raha tsy diso ako ny vidanany an'iny Force One iny de nomena ny Air Madagascar fa nipiasa tamin'izany fotoana zany efa nahita hoe cadeau empoisonné io satria le avion Air Force One io de tsy nisy papier zany hoe nividina tany amina compagnie antsoina hoe Loda Air zay tadidinareo zany fanalaza zany mampatsiahy fotsiny azy le teneniko hoe historique fotsiny ty Loda Air zay nangalana azy tamin'izany fotoana zany fa ohatrany hoe vidina tany amina pirate zany 1900 satria tsy hitanao mazava mihitsy ny taratasany zany Air Force One voalohany zany raha oharina tsotsotra zany ohatrany hoe ny fiara zany zao de ohatrany hoe tsy misy carte grise ohatran'izay le izy de ny ACM ny aviation civile malagasy aviation civile de Madagascar sy ny Air Mad no nanamboatra ohatrany hoe voatery zany nanamboatra ny papier nafahany namadika azy ho avion commercial de tetsy andan'izay nefany ny Air Mad ny antoko vola tsy toko siforoana ny lany nanovana ny configuration an'io avion io mba ohatrany hoe azo ampiasaina ho karazana vol commercial zany satria tao anatiny tao nge ka lixe be ozy miteny azy zany hoe nasina izy mivady fandriana mba natorina izy mivady rehefa mandeha ny Air Force One voalohany Marc Ravalomanana tsy netretra ny teny endro mpanjaka mihitsy izy mpanjaka kely mihitsy izy il a oublié qu'il était un président de la République fa netretra ny teny izy hoe mpanjaka de tena nanao ny fiainany mihitsy izy hoe eritreretintsika hoe firenena nivoaka crise ve de mividy avion ianao de tena ataonao luxe mihitsy ny ao anatiny zany hoe nasina fandriana nadaptena zany hoe hoana privé mihitsy de rehefa nomena ny Air Madagascar de voatery nadaptena vol commercial nasina seza namboarina sy ny sisa zay nentohan'ny Air Madagascar daholo anatina fahasahiranana nandalovan'ny Air Madagascar tamin'izany fotoana izany de somary navadika hitovitovy version am'ireny hoe Boeing 737 anankiroa zay nampiasain'ny Air Mad reny moa izy de lasa ohatrany hoe telo zany ny Boeing zay nampiasain'ny Air Madagascar tamin'izany fotoana izany na izany aza ny performance ny Air Force One voalohany nomenan'ny Air Mad io de ratsy kokoa raha ampitaina am'le Boeing 737-300 anankiroa izay efa nampiasaina zany tamin'izany fotoana izany de ny tsy posipositeny le Air Madagascar satria ny fatiantoka zany ny charge ny mivesatra samihafa zany ataotsika hoe betsaka tamin'izany fotoana izany dia mazava ho azy zany fa tsy mbola tafarina akory le compagnie de tonga indray ny crise ny taona 2010 de
rava moa zany ny conseil d'administration aloha tamin'izany rava niaraka tamin'ny fialany Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrany de tsy nisy conseil d'administration ny Madagascar nandritra ny volana maro de karazana direction collégiale no nijoro tao zany nitondra azy tamin'izay fotoana izay de io nanao ohatrany fampandehanana ny asa de tamin'izany de efa hita sy nivoaka daholo ny fahasahiranana ninjady zany sy ohatrany hoe nafenina tamin'ny olona tao anatin'ny Air Madagascar de niodina moramora ny sy posiposy teny moa fa nanapa-kevitra zany fanjakana tamin'izay fotoana izay ametraka karazana comité restreint izay administrateur antendrena sy fa nommé désigné zany angambany maromana kokoa no napetraka tao de Fizarana kosa no administrateur délégué tamin'izay fotoana izay de nanomboka nipotra tsikelikely am'izay karazana tandrevaka zany teo amin'ny fikarakarana ny avion no tsy fisian'ny vola de izay le mahatonga antsika nyteny hoe asa mora ohatrany hoe zavatra efa programmena mihitsy zany le izy fa de nifanindran-dalana tamin'izany ny olana isan-karazany teo ohatra le contrôle aérien zay contrôle zay nataon'le nataon'ny direction générale ny aviation civile français na ny DGAC sy ny ASA tamin'ny fiaramaniditsika de ohatrany hoe manidina kely etsy amin'ny vol régional ohatrany hoe Tatijaoji na La Réunion de saika isan'andro zany contrôle zany ny mandeha makany ivelany lavitra moa zany le antsotsika angamba long courrier de tratra foana zany tratrana fisavana foana na ny tao Marseille na ny tany Paris de hita sy ny fanesesy zay karazana contrôle izay de nilatsaka ny sasy tamin'ny taona 2012 ary tafiditra tafalatsaka tao anatin'ny listany annexe B io compagnie Air Madagascar io nanomboka teo zany no nahitanany zay le hoe iny am'izay fa raha ohatra zany atao anatina kisary tsotsotra hoe olona marary de teo aloha zany efa nikiko mamiadana tao le aretina fa teo amin'ny 2011 nidirana tao anatin'ny annexe B zany de lefa hospitalisé ohatran'ireny litanao hoe concert de hospitalisé manomboka amina phase terminale izay zany le aretin'ilay compagnie izany hoe le hitanao ohatrany zany manko ohatrany hoe voan'ny concert zany ianao de mbola tsy tena mipotra le aretinao fa mikiki tsikelikely ao fa ohatrany hoe volena zany le concert atao anaty le Air Madagascar de tsikelikely depuis 2002 nakaty fa tonga am'izay 2011 zany iny am'izay fotrany hoe hospitalisé zany le Air Madagascar any hoe nampidirina hôpitaly am'izay satria eo am'izay zany vao monsieur manifesté tety ivelany ilay aretina zany zay le homamiadana zany na le concert izay nahazo azy de reo Boeing 767 300 anakiroa tsy afaka niazo ny lanitra Europa intsony nefa de nandoavana vola be tsy toko sy forany ihany koa rehefa fiaramanidindreo ofa nisam-bolana raha mpanaraka ny Free FM nareo tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 2011-2012 tany tsika ny dénoncéany zany hoe zao ny famonoana le Air Madagascar le ofa nisam-bolana de voatery zany nanofa avion hafa isika nakany Europa satria tsy navela intsony zany anidina any Europa le fiaramanidina tena ohatrany hoe nofain'ny Air Madagascar an'ny Air Madagascar de tao amin'ny tany amin'ny Euro-Atlantique tsika naka avion tamin'izany fotoana zany nanofa avion hafa tao ihany koa le compagnie anankiray antsony hoe High Fly Boeing 777 sy Airbus A330 reo nofaitsika ireo raha tadidinareo de janona tsy niasa ny équipage malagasy satria compagnie ny vahiny zany nampiasaina nofaina de ny vahiny no novokisatsika teo de rehefa tonga ny juillet 2011 noravaina ny conseil d'administration ny tantanan'ny administrateur délégué Fizarana de niditra am'izay ny CA ny tantanany Hery Rajaonarimampianina zay lasa président atsika eo itenenana amitsika depuis 2011 nefa président conseil d'administration zany Hery Rajaonarimampianina izany teo anivon'ny Air Madagascar zao izy président de la République depuis 2011 nakaty amin'ny 2016 zany 5 ans efa responsable tanteraka ary premier concerné an'io famonoana ny Air Madagascar zany Hery Rajaonarimampianina izany